Saya bilang aku jaga punya itu, punya punya aja nih jam mati. Karena bodoh punya saya, tuh turun punya aja, punya urusan karena tinggal setelah tanah punya, karena bodoh punya itu turun punya aja. Tapi di Banor mah pesan, saya nanti nanas. Dia kemarin apa dia? Bodoh punya kemarin. Nanao fitokonana ny mpianatra teny amin'ny polyteknika ny votovorona noho ny fahatapahan'ny herinaratra araka ny nambaran'izy ireo ary dia tamin'ny 5 ora sasany maraina ny talata ny 7 ny volana jona 2024 ano efa nipetraka ny sora-baventy teo amin'ny vavahady teto amin'ny polyteknika teto votovorona. Velona araka izany ny savorovoro nanomboka tamin'ny 5 ora sasany maraina dia nodorana ny kodiarana ary narehitra ihany koa ireo hazo teny amin'ny manodidina. Nisy aza moa mpandalo sendra ny vidi kodiarana dia avy hatrany dia nalain'ny mpianatra. Misy vitsivitsy ihany koa ireo mponina no tafitohina tamin'ny fihetsika ireto mpianatra ireto tamin'ity androany ity. Ny antony moa dia ny fanelingelenana azy ireo tamin'ny fiarina isan'andro fa teo ihany koa nefa ny fanapotehana ny fananan'izy ireo. Ny katona avokoa aloha raha ny toeram-pivarotana sy ny manodidina ny polyteknika ny maraina teo. Tsy afaka ny famezivezy ihany koa ny mponina sy ny fiara na ny fitaterana vokatra izany satria tany amin'ny 700 metatra tany hoany no mijanona ny fiara. Tany raha teo ihany koa nanomboa ny hetsika nataony ireto mpianatra ireto. Ny mponina ihany koa dia naneho ny tsy fahafaliany tamin'ny mpianatra. Tonga teto an-toerana moa ny délégation avy amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika saingy teo amin'ny vavahady dia niverina satria nirodorodo nanaraka azy ireo ihany koa ireo mponina tetỳ toerana izay naneho ny tsy fahafaliany tamin'ny fihetsiky ny mpianatra izay niteraka fahasorenana ho azy ireo ny fanapotehana sy ny fandorana ny fananan'izy ireo teto amin'ny manodidina ho ihany ireto mponina ireto. Ny mpitandro filaminana avy amin'ny gendarmerie pirenena sy ny herivontsitaitra amin'ny polisy pirenena no namerina ny filaminana teny antoerana nanao ny sakana tao anatin'izay fa ny délégation faharoa avy amin'ny ministera moa dia tsy tafiditra mihitsy teo amin'ny vavahady. Nodorana ihany koa ny trano fivarotana izay misa 3 raha nambara ny mponina teny antoerana ny ampy amin'ny trano eva izay misy ireny fanaovana casse-point ireny. May avokoa ny fitaovana rehetra tao anatiny mitetina antapitrisany maromaro izay famaizana izay satria na ny fitaovana na ny entana tao an-trano dia may avokoa. Ny ankoatran'izay ny fivarotana moa raha nambarantsika teo dia nikatona tanteraka aloha tamin'ny ity maraina ity tsisy afaka nanohy ny fiariny ireo mponina tamin'ny ankapobeny izay ihany koa no niteraka ny fahasorenana ho an'ireto mponina izay tonga teny antoerana dia nisy ny nitorabato mihitsy aza an'ireo mpianatra tao anatiny ny mponina avy ety ivelany. Dia rentazantsika nody reny zany aloha ny verindalana ny avy eo nivo ny ministera izay nikasa anao ny fandaminana ao anatiny satria ny fanojo raha teo moa tamin'ny programa na ny fandaram-potoana ny ministera ny hoe anao fanadiovana faobe saingy tsy totosa aloha zany tamin'ity androany ity na dia teo ihany koa aza ny dinika tamin'ireto mpianatra dia tsy nisy ny vahaolana aloha hatramin'izao. Voalaza moa fa ny ministra misahana ny fampianarana ambony dia atao anatiny tao. Misy ihany koa ve ireo manararaotra izay nitondra kirorioka tetỳ ivelany sa dia ny fanojo ihany tamin'ny hetsika izay nataony reto mpianatra ireto. Otohotony afo ny tanàna, otohotony afo ny trano fivarotana izay tsy misy azo noraisina intsony satria kila frehitra lasa lavenina avokoa tao anatin'ny minitra vitsy monja ireto fanananyity lehilahy iray izay mivarotra manodidina ny polyteknika eto votovorona. Antapitrisany zany faharavana sy fahampitehany zany raha ny nambara ny tanàna mandoha tanàna ny fiarahamonina zany tena azo lazaina hoe tsy manana hankinina mpianatra fa
fivelomanay moa eto zany miaraka amin'ny mpianatra anefa le fivelomana dia tahaka ny hoe ataon'ny mpianatra zao zay tsika mahita zao hoe potika ny fiarahamonina potika ny fivelomana zavatra amina million efa miakatra amin'ny amina mihitsy nefa miakatra ny tena avoleta zany le ataon'ny mpianatra ranga fa izy ty zany tena tokony dinihana ihany fandiniana fiarahamonina eto satria tsy zao ndray mandeha zao ihany io nandeha fa mitelony zany fandoroana ny tanàna zao a dia tsy haiko hoe inona zany ny ataon'ny fanjakana mikasika ny fitakina maharina ohatra mitaky ny fitakina izy satria ilaina ny jiro amin'ny mpianatra fa tsy aty amin'ny fiarahamonina kosa zany tokony hidona tsy hidona aty amin'ny fiarahamonina sy ny fiveloman'ny mponina eto tanàna kosa tokony hidona amin'izany a fitakina no ataony zareo fa tsy fampitehana ohatran'izao ny fiarahamonina mpinafy zao mipetraikany taminao manokana zao zao anaty olo tsenanao mahery firy zao tsenanao maity io tsenanao koa zao anay mahery fivarotana ina moa nanao fivarotana composé de café smix zany ina ny antony andorona mpianatra le trano azo izy moa mitaky ny zoany eo zany tsy haiko hoe diramasa inona zay moa tsy mahafantatra an'izay fitakina eo e fa ny zavatra fantatra zany zao dia aty aminay ny lasa midona le zavatra ataon'ny mpianatra fotika amin'ny tanànanay dorana ny fiarahamonina fivelomana sy mba daholo tsy nitsahatra ny torabato ny antefa tan'ireo mpitandro ny filaminana izay nanao ny sakana mba tsy voandry eto mpianatra mihoatra ny toeram-pianarany na mety ho fanelingelenana ny mpiarabelona aminy nandritra izany dia vato tapabriky ireo karazana mety ho vatona vy izay nampiasaina ho amin'ny fampiasana flash inona ty dika ataon'lisany fangalo ty fanarana tena tsy mety